nanaitra ny maro loatra ny fanambaran'ny avoko, nanaitra ny maro ny zavatra nambaran'ny tirangaty izay raha marina raha tsorontsika dia somary nandrahona ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe sao dia ikorotany, sao dia hanao coup d'état, sao dia hanao an'izao hoe ny avoko moa zany dia ny safidy ny mpandainga sy ny tsy mpanara-dalàna satria mazava tsara tsy misy adevitra zany ny nijoroan'ny avoko dia tao anatiny ty tantara ty hoe ty misy prime ministre ty ndre tsotsoana dia nanaovana laingalainga dia natao ohatra ny asabotsy maraina azoma maraina dia efa natao ohatra ny teny avoloa dia efa ny fenona consigné camp mbola tsy nandeha akory ny adevitra teny amin'ny avoloa dia efa consigné camp dia efa nivorivory ny miaramila dia fantatra ihany koa fa efa nandefasana miaramila gendarme teny mahazo arivo ary dia efa nalefa moa ny feo fa hoe isy ny korotana sy ny sisa dia mijoro amin'izay ny avoko ny laza fa izy dia mampitandrina an'ireo zay te hanakorotana na te hanonga-panjakana sy ny sisa fa ny fanontaniana mipetraka amin'ny tirangaty, ny fanontaniana tsara apetrakatsika amin'ny tirangaty dia hoe fa iza reno arovany, iza ny tokony arovana lay vahoaka malagasy tratra ny fantrana, tratra ny fitapitaka, tratra ny laingalainga, tratra ny tsy fanarahan-dalàna, tratra ny didiny besandry, tratra ny zavatra maro samihafa, iza no mila arovana sa ny filohan'ny repoblika sy Ramatovadiny sy Nicole sy Claudine sy ny gouvernemanta sy ny député zay nizarana 5 millions ny aliny zoma, iza reny tokony ho arovany, aiza ny tokony ijoro ny avoko, iza ny tokony arovana, iza ny voa amin'izany rehetrarehetra zany, iza ny meloka amin'izany rehetrarehetra zany. Lay malagasy efa tratra ny fantrana zay fitapitahana zay anaovana mensonge d'état zay itsakitsahana ny zony zay no nanaovana pression maro samihafa, zany indray no hitandry avoko ho rahonana, ho ampitahorina fa iza moa avoko no ampitahotra n'izaniza fa misy olona ve eto amin'ity Antananarivo ity ka matahotra ny avoko zany mba fanontaniana mipetraka fa ny vahoaka malagasy ray manontolona ve no ampitahorin'olona anankiray zay miaro amin'ny tsy fanarahan-dalàna, miaro amin'ny laingalainga, mamitapitaka, manao mensonge au sommet de l'état, dia iza no arovana? Mampalahelo mihitsy namana Mampatrika ny asan'ny vola tato anatin'ny fotoana fo zay fa mivadibadika daholo ny rariny sinitsiny, tsy mandeha amin'izay lohan'ny tsony ny fanarahana ny fahamarinana, ny justice, tsy fantatra intsony hoe ny aiza ny makaiza ary inona ny manao ny inona, tsy fantatra intsony satria ny zavanitranga hatramin'ny fotoana lavalava zay tena raha mba manontany tena hoe iza reny mbola mba malagasy hiaro ny vahoaka malagasy amin'ny afitsikorin'ny Ramatokoloadine indimy zay la Gazette de la Grande Île no namoaka malversation financière, détournement sy ny sisa fa iza ny mba niaro ny vahoaka malagasy ka nijoro, iza ny mba gazety ka nandray an'ireny ataontsika hoe fahasahiny la Gazette de la Grande Île reny fa amin'ny akapoben'ny olona le izy dia ohatrany hoe ndeha ho ataoko resaka vazivazy ratsy mialatsiny amin'ny namana lola, ohatrany hoe sao dia tara tamin'ny Claudine ara lola raha maro ka tsy nahazaka dia io avoakany io ny dossier an'ny Claudine fa afantarana ny lola nefa tsy zany fa zay lay engagement par rapport ny population, engagement ny mpanao gazety hoe rehefa misy malversation hitanao dia avoay dia anjarany rehetrarehetra no manaparitaka an'izay any amin'ny Facebook mazava tsara partagenao le izy
fa ny amin'ny gazety tsy mety misy partage mihitsy, tsy mety mihitsy. Fa rehefa la gazety ny mamoaka azy de la gazety, de indraindray la vérité, indraindray inona ny vaovao, observateur. Fa ny zava-misy zany de zay, izy zany mba miaro, niavoko ve niaro ny voaka malagasy ka nakany amin'ny Madame Claudine, nakany amin'ny Andriamatoa Rajoelina hoe ajanony io malversation financière io, ajanony io fanodikidinam-bola io. Fa raha tsy zany de hetsika zay avoko. Fa ary am'le malagasy efa mantra, ary am'le malagasy efa vohitsakitsaka anjony, ary am'le malagasy efa voafitapitaka, ary am'le malagasy efa tsy fantatra tsony zay hoanina rapitso, tsy fantatra ho aiza ndray rapitso. Andray ny antefen'le hoe menasy. De gaga ny tena hoe fa manina, fa misina. Zay ny tsetratsetra tsy aritsika mikasika an'izay ny avoko.